Miarabantsika rehetra, iandro no anarako. Izao dia mpianatra pikaroka ao amin'ny departementan'ny entomologia eny amin'ny anjerimanontolon' Antananarivo. Izao dia liana manokana momba ny vitsika ary tiako hozaraina anatin'ity fandaharana Happy Place ity ny mombamomba izy ireo. Ny vitsika dia voasokajy ao anatin'ny bibikely. Eto Madagasikara dia maro tokoa ny vitsika ary mihoatra ny 250 ny karazan'izy ireo. Ny 370 isan-jaton'ny vitsika efa voasoratra anarana dia tsy hita fa tsy eto Madagasikara ihany. Ankoatr'izay dia ny vitsika dia mandray anjara asa betsaka eo amin'ny tontolo iainana. Ohatra vitsivitsy amin'izany, izy ireo dia manodina, manatsara ary manome aina ny tany. Ny vitsika ihany koa dia voamarina fa anisan'ny manampy sy miady amin'ireo bibikely izay manimba ny voly. Ny vitsika ihany koa dia foto-tsakafon'ireo biby lehibe ohatra ny hoe vorona. Arak'izany dia manana ny lanjany tokoa ny vitsika amin'ny lafiny maro. Harenantsika izy ireo ary tokony ho arovana.